atolotra anao izao. tetika tsy naomby dia ampeniny Eva e Stella. Olalaoviny Daniela, Niony, Saolo Malala, Alain ary Gaston. Mpanadodosa Gaston Andriamanala. Misy vaovao ambaraka aminareo mianaka fa mba henao kely aloha azafady. Eny rehefa miainanao zahay. Fa inona ny vaovao ry dada? Ino a? Marina rezy mianaka fa mafy ny loza mialy a. Tsapako zany. Va tena tisy tiana no nandao ary renjanaka ihany koa. Tsapako ny fahorinao ny lozan'ny eny santatra. Mafy koa zany hoe ny lozan-draha vavy mifanampatsinay aminao zany ry Oly. Kanefa tsy maintsy isoratsika zany satria lalam-piainana. Efa 5 taona izay no nahalasany. Tsy tokony hiondrika foana tsika fa mila mitraka sy miatrika ny ho avy amin'izay. Samy mbola manana ny anjara-piainany e. Manina moa tsy tonga dia tsonona re tianao iaviana arinjaka. Iodina ka iodina re zany. Manina raha tonga dia miteny hoe aka-namana amin'izay e. Na reo mianakirety koa dia tsy misy andaharana mihitsy ka. Eny ary efa nareo ihany moa ny tonga dia nilaza azoko. Atao ahoana moa fa izay mihitsy ny tiako iaviana e. Ty raindry ty reto dia tsy miova mihitsy ry santatra fa dia io be safarin-dresaka io foana. Ka ina moa zany ry dada fa dia efa izay aloha zany ny safidinao a. Marina tokoa ny hoe mila miatrika ny ho avy. Lehilahy lehibe ianao ry dada ary mino fa efa nandinika tsara vao nanapa-kevitra. Eny anaka. Matoa kosa nefa fa tsy ho ataonao ambany zavatra ny zanakao vavitokana. Mahafinaritra azy ny teninao zany santatra. Efa hitako tokoa ianao fa efa mery lehibe sy misaina. Ary aza manahy ianao fa tsy misy mahasolo ny toeranao ato am-poky zany. Manana anjara toerana manokana ato amiko ianao satria zanako. Sady tsy ho afangariko mihitsy koa zany e. Sady raha imialy ane tsy hisy ahasolo azy zany. Izay indrindra. Neny fa na dia ataoko hoe tia zara vaviny ty aza dia tsy hitovy aminy mihitsy rery izy mianaka. Fantatro tsara zany. Tsy hisy ahasolo azy. Eny fa na dia nitsapako taminy aza dia tsy tsapako amin'ny olona ho alaiko saingy mila namana mba hanoana eo amin'ny fiainana. Hifanampy aminareo e. Mila solondreny ianao ry santatra. Solondreny ho afa-tsy reny a. Fa sao dia adininy dada koa aza ny fisiany fafary na izany aza. Izy no efa teo ny karakara sy nanampy anao nandritra izay 5 taona izay. Raha ny aminao indray ry Oly a. Dia aza manahy fa efa anao ny ato. Efa toeranao ato na dia isy an'izany vehivavy ho vadiko izany aza. Anao ny safidy. Tsy mandroaka anao ary koa tsy manery anao hijanona ato fa izay mety aminao ihany ataovy. Satria ianao dia tokony hianana ny ho avinao ihany koa. Efa fotoana tokony handehanana an'olona tokantrano koa zao e. Aza mampimery erin-jaka. Ny fofopofony aza tsy misy akoriko. Aiza. Raha ny tiako manokana aloha dia aleo izany eto ihany ry a. Ato ny fahatsiarovako ny zokiko. Ato ny misy ny taranany izay efa nanomezako toky azy fa ho karakaraiko tsara. Sady za tsy mahafoy any santatra ka. Fa raha ho avy ny andro iray ahitako izay anjara ka vonina dia miteny eo ihany Eny moko. Oay, za koa tia to lasa be resaka fotsiny kanefa sao dia tsy mety ako. Rehefa izay ny safidinao dia tsy maninona ka. Zany. Mahaiza fotsiny mifandray sy mifankatianareo ato an-trano ato. Amin'ny herinandro no entiko le olona dia ho hitanareo eo e. Fa hono ary dada. Dia tonga dia anao mariazy ve zany nareo? Aiza kosa rery santatra. Iza malalako. Ataovy aloha izay ifandraisanareo fa rehefa hitako milamina tsara ny ray trano sady hitako akaiky tsara koa ny toetrany izay vao aroso ny raharaha. Izay aloha fa hamonjy asa e. Efa niantso teo ny sekretera fa tokony hatomboka ny fivoriana kanefa za hitarika azy indray ty ny taraiky atiako. Izay fa lasa aloha. Eny ary mazotoa dada. Misaotra e. Za koa ary nery fa fara tokony andeha hianatra fa sao dia tary tokoa e. Eny ary hono hitondra fiara nga mondry sa ahoana rehetra?
Tsy tondra fa mba handeha tongotra kely indray e. Tena tsy misy fotoana anaovana fanatanjahantena mihitsy mantsy dia manararoatra e. Masotoarindrio retsy a. Misaotra rery fa fara. Santatra ahoana zay ry fa fara? vonina tsara vendry amin'izany hotezainyndreny kely zany retsy. Fa maninona angary fa fara nitaizandreny kely? Azoko ataoko mba misy tsara fana ihany anie reny fa tsy dia hoe ratsy fanafony e. Fa amin'ny ankapobeny dia ratsy toetra retsy a. Sady dadanareo anie mpanan-kareny mety misy ny vehivavy sodoka ny vola sy ny arena fotsiny izy amin'ny mahita. Eny e, marina aloha izany lazainy fa fara izany e. Zay manko. Fa engany mba tsy ho izany no avy eo. Engany. Sady mampalahelo any e dada raha ho sakanany e. Raha izay ve no mahafeno ny asambarany dia tsy mba hoekeko arozy fa fara ka. Izay no veriko fa kely vitako valon'ny fitadiavan'izay sambatra isan'andro e. Dia tena olona misaina mihitsy retsindratika. Dia tena mirehare izay sy dadandry mananandry kosa aloha e. Dia ho hito rery fa fara. Dada tsy inona tsy mbola tonga dia nanapa-kevitra hoe hivady aminy fa hoe hozahana toetra aloha. Izay kosa aloha e. Izany hoe mbola afaka hajanona raha mbola misy tsy mety. Eny e, ny tsy mety tsy maintsy misy fa saingy hoe fianarana koa ny fiainana e. Ka afaka hitsy aloha fa rehefa tsy mety mivokona tsony ny tanany efa zatra ny tsotra dia izay izy ilay tsy misy fanavana tsony. Esy oka zay retsy fa tozandrenge ty no ampianarindry raha mitoy so andao aloha sika sindriany dia tsena kely fa tapitra daholo ange retsy ny entanao anaty vata fampangatsiahanao e. Zany ve? Ndao ary e. Sady anararoatra hividy boky koa aloha andaninandro ato an-trano amin'ity fialan-tsasatra ity indray. Ka tonga soa ato an-trano ary zao ny ato aminay telo mianaka kely. Mahafinaritra be ato aminareo Zany ay tonga ny vahiny tonga soa re a. Misaotra betsaka. Zao e, izy no oly raha vaviny tompoko vavy dia izy kosa ry olony no vonjy le efa niresahako anareo iny. Faly mahafantatra re a. Zany faly mahafantatra. Mipetrapetray aza mihafahafa ka tsy efa atao trano moa zao izy rinjaka. Marina ny tenin'ny olo e. Zany ma. Efa ataovy toy ny hoe tompo-trano ianao ato. Ary aleo aloha ka ranom-boankazo kely sady iantso any santatra koa fa varinao any efitrano eo ane izy zay ka tsy maheno akory. Ay, aza dia misahirana kiry oly andray kosa voavoalohany tonga ato kosa ve dia vokisana resaka fotsiny tsy mety ka lasa vetivety aloha ka. Orinjaka tsotra kosa ilay zao bavinao Izy indray aloha dia tena tsotra mihitsy e. Ary izay ny tsy nahafoizanay azy mihitsy na dia hoe efa tsy otsony aza ny raha vaviny. Iny na tsy otsony aza ny raha vaviny dia mananjo izy hitaizany zanatra vaviny. Soa ihany aloha fa nisy azy fa raha tsy zany mety ho sahirana teto mihitsy ihany izy ny tena maharaka tsara ny amin'ny santatra zanako e. Za variana amin'ny asa moa miala maraina dia hariva vao mody dia tsy misy fotoana iarahana firy aminy koa e. Asa na mba hanao ahoana mifandraisana izy sany zanako ao zany? Ay ve zaza tsy dia mba sarotiny loatra izay santatra. Ie, tsy dia tia manasarot-javatra izy. Efa nahitsy be izay resaka mianaka faran'izay fa ny anjaranao fotsiny dia ny maka ny fony ary mahay mandanjalanja koa izay hitondrana azy mba tsy hifandisonareo e. Eny tena tsy hafenoko aminao mantsy fa raha sanatrika misy ny fifandosonareo dia ialako tsy ny deny mialoha fa tsy afaka hanary sy andaony zanako mihitsy ninona fitiavako anao dia zanako aloha ny voalohany, na maditra izy na endry na marina na diso. Endry Rinjaka, tsapako ny fitiavanao ary ezaka satria tiako koa ny zanako na dia mbola tsy haiko toetra azy. Misaotra.
anao izay mety ary tsy mametsiny anao fa haiko tsara ny lanjan'izany zanaka izany hafozana izay sarobidy sy mamindrindra sady haiko tsara izy ny mba any fahatserovana manan-danja indrindra ary tsy azoko sehina eo aminao sy mialy vadinao ka ajaiko re. Eny ara dia tena misaotra mahakasitaka anao ary vonjy. Ono ary dada mbola ho avy eo anga vonjy androany tsy mahafaka makaty izy androany ka sady miasa koa eny izy fa tsy dia manana fotoana ivezivezena firy raha tsy hoe sabotsy sy alady anga fa misy ilanao azy anga misy zavatra ataoko izay dia izy no hitako fa afaka mavita manampy atoy ilay nataony tamin'ny farany iny tamin'izy ilay taty iny dia izay indray no saika ilaiko azy fa nga tsy vita ny olo ka resaka boky any am-pianarana ny ilay izy ay ve everiko fa hoe zavatra andaniana andro fotsiny ko ka inona moa no tena mahadodina be fa amin'ny sabotsy izy makaty dia atao enao ary mbola anatin'ny fotoam-pialan-tsasatrako ka mba hanarany fotsiny hoe fialan-tsasatra kanefa ny asa be manaraka ihany azakivy re anako zany ny atao hoe mianatra sa tianao tsy hisy riariavany dada tsy izany kosa asa mba miteny fotsiny ane hafa tsy hoe kivy fa zany ho aho eo ihany misy resaka kely ty anaka eny ry dada mihaino any dada fa resaka inona indray aloha zany ivonjy mantsy manofa-trano hainao tsara nefa ngamba ry santatra fa tena enjakenjana ny ofa-trano amin'izao mazava be aloha izay miasana nefa tsy hoe bekarama be fa mbola somary maivamaivana ihany ka nieritreritra hoe maninona izy raha tonga dia atao mipetraka aty amintsika amin'izay tsy misy olana ane zany mety saingy kosa hoe mila tao alondra raha nareo fa manjary manahirana amin'ny olona sika mba tsongo ny olombolo eto amin'ny fiarahamonina ihany marina ny ianao ka dia efa dinidinio ary izay tokony ho atao fa hono aho ahoana izay ry dada mbola somary fotoana fohy ihany izay no ny fandraisanareo izay ampinahalalànao azy ve izay moa ve mba mety aminao ihany sa manaraka be fahatany fotsiny ianao tsy dia misy olana amiko aloha hatreto ry dada ay ary hitako aloha fa vehivavy mahitsy izy tsara zany raikitra ary izay fa mila miresaka maritra tsara fotsiny sika ny fotoana nantanterahana ny raharah indrindrandrindra dia efa eonareo sy fahafaranao dia ampitao aminy miresaka rehefa tonga izy fa ny any fotoana enjikenjehana eny ary aza manary dada ao fahala aminay ny rehetra misaotra anaka tsisy fisaorana rery dada fafara toa tsy ahita te mihitsy ho ianao tato ato izay indrindra fa tao anatin'ny andro vitsivitsy izay indrindra izao mahita an'izany eo marina nge zany mba tsy mahita ho tenenina fotsiny ndray tsy hafa dia ndriko sady eny mieritreritra izay ho atao ankalazana ny fanambadiany jaka sy vontsy ty aretsy dia efa nresaka an'izay tokoa fa efa tapaka reny daty atao anatin'indray volana ny raharaha tsy dia tena hoe anasana olona betsaka hoy dada fa izay tena tsy afa-miala ihany eny tsy afeniko aky fa ohatra malahelo amialy ny azany fafara ahoana moa dady izay mila mandrositsika fa tsy emotra na hijanona hitanondrika eo foana mbola olava neny fiainana manaiky aho hoe misy alahelo saingy tsy mandrokoa neny fa nahy ny alelovana lava mino ary fafara fa hiara-paly amintsika izy hitany mantsy fa feno ny asambarana izy dada amin'izao sady izy anefa tsy afaka hiverina eo anilantsika tsony ny faniriny dia mba ho feno ny asambarantsika zaretsy engany akika ho faly tokoa izy amin'izao zava-misy izao tsotra any koa ane no ilay ny dadanareo sy vonjy avy elo any aloha zany ary fafara ka evity amiko ity ny didina akanjo ny safidiany dada sy vonjy jereo io
tsotsotra kanefa mihaja tsara. Enikeko Tsy ny safidy ny akanjo mavetsatra be sy midoroboka be tsony izy fa akanjo maivana nefa manandanja. Raha mba mety dia akinoko aminao ny fijerena mpanjaitra n'izy ity. Tsy maninona, tsy izany mantsy efa somary fofo ihany ny fotoanantsika. santatra eny asisio fotsiny eo ambany vazy eo akiny modely iny fa eny aza manandry aza manandry fa za mendraikitra an'io andeha akaina kely aloha kifa ohatrany reraka be zany sady marary be zany lohako zany raha pitso manao an'io tsy maninona endry tsisitsiny zany za ndray aloha hijery mikasika ny trano sy ny sakafo hoe aizany misy metimety tri ary tsondrarainy fa farakory any teny fa tonga izy dia lasa niditra ny trano fa maninona koa ary izy iny she za koa no miasa saina eto fa mety hoe reraka fotsiny ngamba iziko aleo aloha hijery izay tokony ataoko. Tena sambatra kindriana ambady anjaka ary tena manavita ndritsika ndry koa aky dia mampimery Julia fa inona nefa mahatonga ndry miteny an'izany ka njaka ny akika olona tsotry zay aloha dia mariny fa tandremo fa tsy azo hivazivaziana nefa reny rehefa tezitra fa zanga moa anao izay afa-tezitra azy ka azako malahelo anjokoko mihitsy akia zany raha mbola teo mantsy izy sady izy zay any akika sarobià hoe tsy mba tiany mihitsy njaka miresaka amin'ny vehivavy hafa fa izy kosa nefa aloha tena nahakarakara tsara njaka ary tsy mba niantehitra fotsiny hoe mpanakarena sy be volo njaka fa tena mikofoka mafy mihitsy mba nanampy ny vadiny hitandry izao fanaka sarobidy rehetra zao dia noho ny fikirizany daholo zany tsara kely fa manana toetsaina toy izany ny vehivavy ary tsara atao fitaratra za aloha raha nambady dia tsy anatena arena zany mihitsy misy mantsy ane le vehivavy sasany dia tena maty-karena loatra ka na lehilahy efa tsy tiany izao aza dia mbola terena hoekena ihany noho ny fitiavam-boly avelao any aky izany resaka izany ry olo ka afa-dio zavatra fandray vadiko zavatra hono manahoana tokoa moa zany zao mififandraina ho sy santatra mba niezaka ihany amantsy napita nianatra sy nanabe azo tsara taizaka asa re raha tafita ny afatra na tsy milamina tsara aloha hatreto ay kosa tsy misy olana mihitsy fa ohatrany efa mifampitondra tomom-pianaka mihitsy zay roa zany marina fa tsy asolony reny nefa na izany aza ezaka anao zay mety tsy mifakafoy mihitsy zahay ary azoko lazaina ho nahavita betsaka taminy na solo ny toerandreny mihitsy raha izay ny mahalaza azy way vary ny resaka tetisika efa ohatra mare fofona maina izy zany eny tokoa tena lokatsika izany losy ty marina zaka ahoana ry vonjy misy zavatra tiako resahana aminao vetivety inona zany misy zavatra tiako tenenina tsotra aminao fotsiny ka ay zao ry njaka na hoela na oaingana dia tsy maintsy izy foana fifandirantsika eny an-dalana iny olona samy hafa mantsysika no hitambatra eo iray ary samy manana ny toetsaina ka mety tsy tovhevitra indraindray tsoroko aminao fa tianao ary mino fa tsapanao zany tsy ny arena na ny vola sy ny fananana ny tiavako anao fa tena fitia madio ka aoka mba tsisy an'izany resaka izany hoe ny fanananao no nampadiako anao tsy azo kokoa ianao zany fa inona no antony itenenanao an'izany njaka resaka mba tiako hazava fotsiny zany ka
tsy dia misy hoe inona loatra. Mba mahagaga indray iny a, tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny eritreritra an'izany aloha e. Zao fotsiny vonjy haiko tsara ianao ary fantatro ny fitiavanao. Tsy hiteny anao an'izany mihitsy kosa aloha ninonina mety ho fifandirantsika e. Misaotra Rinjaka. Ary ao sotroy aloha ny ranom-boankazonao e. Aliny tia ny andro, mihamanantona ihany le andro ray izay efa nandrasako hatr'izay ely izay. Mba hanana ny tokantranoko amin'izay ara efa hielana vadibadiky ny volana sy ny taona teny. Nahita le andriny foko ihany ary efa elany siparany jalipitika ka efa saika nahavato foatsy ity tsony. Soa ihany fa teo izy nampahiratra indray ny masoko sy nanokatra indray mivaravarany foko izay efa saika lasa rafesina tsy naheno izay niodody tany tsony a. Nanamaina tanteraka ilay fery izay nataony hafa ny fisiny ka mahatonga aho velom-panantenany indray fa hanana fiainana milamina amin'izay. Dray lozako mandrevorivo eto fotsiny ka adiniko hatramin'ny nanety varavarana any ambany any. Tsofondrivotra ny izy zany dia mikapokapoka. Mba sao jerena ka. Ary aiza le hiditra teto? Totsy eto amin'ny fitoerana. Sa tsy ambadika? Kanefa nao inona any? Teto foana nefa nahazatra any nametraka azy. Tsy tokony ho any mihitsy ka. Di! Fatao tapaka ny jiro. Hatramin'ny oviana koa ny misy jiro tapaka tsy mampandremeloha e. Fa misy olona tafiditra ve ato e. Tena misy olona tamin'ny manantona izany. Fa iza no ato e. Iza no tafiditra ato. Iza ho ah. Misy olona tafiditra ve. Valio ah. Allô? Ento? Zanany ka. Eny ary tompoko. Misaotra betsaka fa aleo fa ho avy any izay zao dia zao e. Dada! Fa misy inona ary santatra? Andro amin'ny firy alina ianao no mitabataba manapaka torimaso. Dia efa tena matoromaty mihitsy koa angary dada ny tsy maheno finday maneno e. Ka tsy henoko e. Efa antso firy zao ny ao amin'ny telefoninao. Ary mitsangana teo dia miomana fa ho eny amin'ny hopitaly sika. Fa sao dia manonofy ary ianao ty ry santatra. Avy aloha tsongona ka. Tsy mahatsiaro teny vonjy fa nisy nidaroka hono dia eny amin'ny hopitaly izy zao e. Maninona tsara fa ahoana koa izany e. Tena tsy mahay izay zavatra ny soetany sika ary data fa andao aloha andeha ho eny amin'ny hopitaly a. Ny dokotera mandray sy mikarakara azy no niantso teo. Eno a fa oka aloha fa tokony tandrina ihany ane sika fa sao dia fandrika izao e. Aiza koa no andro alina be zao ve ry olonako. Sao dia tetika entina hitahinantsika hivokany fotsiny zao fa misy ambadika ka. Dia very mifafarafahanao ratsy antsika indray ve izany vonjy e. Manaika hoe mbola tsy tena fantatro izy kanefa tsy hanao an'izany kosa raha ny fijeriko azy iny e. Findaina eny ny antsoina teo iny e. Ka mety hoe tsy hanao an'izany ane izy fa ny olon-dratsy no asa mety efa mihazona azy mba anjonoana antsika koa e. Zany ilaina fotsiny. Aza misaina lavitra loatra aloha ry Oly a. Ny any azo atao dia maily fotsiny ihany. Aleo za no andeha ho any fa mijanona ireo mianaka, mijanona ato an-trano. Aza alana tanana fotsiny ny findaika raha misy zavatra hafahafa dia aza misalasala miantso polisy sy mampandre ahy. Ka sao dia tsy mety kosa nefa dia ianao rehetra ve nandeha hivokany. Ka tsy manan-tsafidy ankoatran'izay sika ry Oly a. Za lehilahy tsy maninona raha mandeha rery ihany fa ny ato an-trano hanaovanareo andro maso. Izay fa lasa fa sao dia misy ilana any ka.
eny arery dada dia mitandrema rery dada. Azafady tompoko, za ny mpanaraka an'le vehivavy voniditra voateo. Madame Vonjy zany? Eny tompoko. Ay, ianao zany le njaka fofombadiny. Za indrindra, fa aizany misy azy dia nanahoana izy izay? Izy aloha dia naratra be ny lohany. Satria dia ohatry ny azo aventy mihitsy angamba no nikapohan'le olona navandoza azy a. Ohatray. Efa avon'zainy izy ary efa matsiaro kely ka saingy tsy maintsy nasiana fanafody fampatoriana kely aloha fa mba mila makaina tsara izy. Mety afaka ora valanao izy angamba vao mifo dia tsy misy fiantraikany ve ny dona nahazo ny lohany dokotera? Mbola ampiandrasana an'izany sika aloha rehefa taitra izy. Zay fa andao toroko anao aloha misy azy dia aveo koa mbola misy fanafody tokony vidiana. Ay, misaotra betsaka dokotera. Ehe, tsy misy tokony isaorana fa asanaina izy zany. Dao, ato izy dia ateriko aminao ny ordonnance rehefa aveo Eny tompoko. Fa dia inona loatra ary ny anton'izao e? Fa iny dia tsy mampitombona andreraky ny trano ty retsy e. Maninona raha matory amin'izay fa efa araina ihany anie ny andro. Ory fafara. Maninona e? Inona moa ny torimaso azo amin'izao ka? Reraka dada nivoaka teto tamin'ny fitry kanefa mbola tsy nandrenesam-baovao ihany hatramin'izao. Izay aloha e. Tsy fantatra maty, tsy fantatra velona. Antsoina tsy mandeha ny telefoniny. Ka inona no azontsika atao e? Sa tonga dia hiantso polisy retsy? Manala saly izany ry fafara. Zany ve? Tsy aneza miseho any. Kotiantsika hiantso polisy dia hanadalo olona fotsiny ihany. Ka zay anie manko e, dia miandro zany aloha. Ny finday amin'ny Vonjy aloha antsoina fa sao dia mbola mba mandeha retsy a? Eny tokoa ry fafara. Andraso ary aloha e. Eno Ie, mandeha fa mbola tsy misy mandray. Avery indray aloha santatra. Andraso ary aloha e. Zay. Allô? Dad, tsy naninona ve nareo e? Ary fa maninona tsy nandeha ny findainareo ka? Zato efa mila tsy ahita iainana mihitsy fa efa ora telo anie izay no lasa tsy nahinona vaovao dady e. Ay, eny ary e. Ahoana hono aky? Ahoana hono fandehany? Efa voakarakara hono izy e. Voakarakara? Oretsy, maty anga? Ahoana koa ary izany fanontaniany fafara izany? Ka le fitenindriko. Tsy maty izy fa efa voakarakara ny dokotera dia mbola matory be hono. Sotra an'Andriamanitra. Ary andao amin'izay aloha atoko fa maika ifo maraina aloha izany raha pitso ikarakara sakafoko. Mandeha amin'ny fafara raha tory fa izaho aloha dia haka-rivotra kely etsy andavaranga-netsika. Dia andeha tokoa aretsika dia aza mijanona eleo Fafara toa ohatrany tsy miraika izany akory amin'ny fahavoazan'ny Vonjy. Izany nefa mila ho tapa-kaina mihitsy amin'ny fieritreretana azy. Mba iza reny nanao an'izao hoe? Ho tenenina aloha dada rehefa maraina eo dia marinina daholo ny any an-tranon'ny Vonjy hoe nisy zavatra very ve? Raha tsisy dia sotasota tsotro izao fotsiny izany. Faiza zany? Vonjy ahitaitra ianao.
fa aiza zany o ary iza koa ianao vonjy tsy fantatrao ve ahy dia tsy tsaroanao ve hoe inona ny nahazo anao? tena tsy misy fantatro ny nahazo ary iza nefa ianao zany zaka ry vonjy a fofombadinao a efa ho atao tsy hoelany raharahantsika. tena miala tsiny be deabe fa tsy misy tsaroko zany zany ve? na ianao aza tsy fantatry sy tsy tadidiko akory dia inona zany nahazo azy natonga ato izao nisy naratra ny lohako. Ndray ry vonjy fa dia nahoana loatra reny dia ianao niaran'izao hoe eny e zao nisy nikapoka ny lohanao dia voadona dia zany nahatonga anao tsy mahatadidy io. Aza mahatahotra nefa ianao fa efa ety foana hikarakara sy hanampy anao ampiverina n'izany fitadidianao zany ary hijery mpitsabo manokana ao amin'izany mihitsy te ezaka hitadidy kanefa toa manjavonjavo amiko daholo ny rehetra sady marary be ny eny lohako vo mieritreritra ka matory ary alora mbola tsy azo azonao ny ainy ety foana ary sao dia hisakafo kely aloha fa efa elany ianao ny natory teo ie mba hihinana kely raha mety ka inona ary ny tsarotsaron'ny vavanao amin'izao ka tsy aleo ve ataovy amin'ireo voankazo ireo fa ireo angambo izao no mampazoto sy mitondra tanjaka ho ay papay atao ary eo ary tsy maninona ka ahay kosa efa mazoto ny sakafo be sahady ny tsy salamako. Taitra voateo izy io dokotera dia nona hono dia tia papay ty aloha ny tsaron'ny vavany dia nomeko azy mety ka fa hono ary vonjy mitsaronao ve ny zavatra nahazo anao rehetra zao? tena tsy misy tsaroko dokotera rehefa mba miezaka hitadidy dia marary be ny lohako. Zany ve? Eny tsy maintsy manaraka fitsaboana zany sika raha izany no izy ko fa aza matahotra ianao hoe tsy maintsy hivelona foana ny fitadidianao. Ka zay mihitsy zao ny saika anontanikanao dokotera hoe aiza ny mety misy mpitsabo afaka misahana manokana any amin'izany aza manahy ianao hoe za ihany dia afaka mavita an'izany. Zany ve? Fa saingy hoe mila faharetana kely le izy ka izy moa zany raha tsy maninona tokony hoe afaka mody? Eny ka afaka mody izy fa anisan'ny reto izy na fitsaboana rehetra vo mainka koa ny ampidiny sainy raha toa ka tazonina atao amin'reto rindrina efatra be reto foana izy mandrapiveriny sainy sady izy tsy sanatria akory hoe olona dalaka hoe ahina hitsoaka na ahina miloza hafa. Olona misaina tsara izy fa ny fitadidiana fotsiny tsy misy fa reto aloha misy anjaka misy fanafody fidiana ay taty ary afelako vetivety ary nareo dia hijery an'reto mandehana re tsy aleto raha tsy mivenona anao fa aza ela tonga dia ho atao mantsy reny fanafody reny ka raha miasa tsara reny dia mety andrany ihany nareo dia avoakako dia any an-trano manao ny sisy misaotra betsaka an'ira dokotera ka mazoto nefa aveo mivonjy ny hojaboko sady voatery fotsiny mba afakoana izy mifanontaniany dokotera izany ka fa hoana indray zay ahasitrana natao ry dokotera zay zao ny zava-dehibe na iza mitsabo rehefa matratra ny tanjona io dia izay na injaka reny hoe hitako kivy sy malahelo fa saingy tsy aseho anazy zany ndraharanay aroa nefa ho atao atoatoka nefa za ty tsy mahatadidy akory ary maninona moa raha velana izy tsy tadidiana ntsony mihitsy dia tsy tsaboiny antsony koa ianao fa avela amin'izao dia manomana fiainana vaovao mihitsy ny ray dokotera fa sao dia vita ny vazivazy toy izany azy izy ty marina fa tsy tadidiko njaka saingy misy zavatra tsapako aminy hafa mihitsy za mifanakaiky aminy sy mifanakaiky aminao mivazivazy fa sao dia tezitra ary aiza foana koa ary ty izy mbola tsy tafaverina ihany zay ange dia tonga reto le izy dokotera ka aleo aloha ataoko ty tsindrony ity dia afaka oraroa miverina dia ho ito eo ny atao eny ary dokotera
sakafo ry vonjy a dia mazotoa homana efa nataoko matsirotsiro mihitsy io misaotra betsaka kiry santatra tsisy isaorana re a fa ndrio a efa misy tadidiko kely fotsiny somary manjavonjavo fa zany hoe tsy manao ezaka be amin'ny tadidy andria zany nitsapako zany tsara ne zany dia ina nefa nytadidinao ny amiko ny tadidiko dia tsika sindry miaraka manao devoir rehefa le tsy andrila izy dia ndry manao an'le akanjo lava manginy foana rehefa avy milomano way tena marina tokoa dia izay ihany nefa nytadidy fa tsy misy akoatr'izay ny amidada ohatra sy ry fafaraoly tena tsy tsaroko akia fa zazany eky tena efa miakivy mihitsy aiza ve akiko efa ho ray volan'izay no nandraisan'iny dokotera iny aka nefa dia mbola tsy misy fiovana foana ihany hatramin'izao mandeha tsy kelikely re io ry vonjy a mila mivavaka foana nijaka kimy mampalahelo hoe efa tokony tamin'ny herinandro no mariazy no natao tsy maninona re zany ry vonjy a mariazy zany any afaka miandro fa izay asalama fotsiny aloha no ataovy ka na izany azy zany teny azy ihany hoe andao foana tao ny mariazina dia tsy mbola misy fitadidiana azy aka nefa izy tsy mety za aloha natoky azy hoe matoy izy mikarakara sy nandray ato izao dia tena nisy ny fiarahanay fa tsy hoe niforonona fotsiny na hoe ananarotana ny tsy fitadidiako eny efa ndresaka ny samy mihitsy aloha izy fa nytianony dia olona tonga saina tsara ianao manao ny fanekena aminy fa so dia lasa hoe manararoatra izy santatra ka zany ty azy eny zany tsy mandahany zany ary izy koa aza tianao foana na dia zao aza ny zava-misy saingy aleo aloha ianao tsaboana tsara zany eny fa io leky ohatra ny hafahafa be zany fa ahoana ry vonjy sa ve to zany foana ve izy iny hatramin'izay somary hafahafa toetra mihitsy aloha raha efa fary tsy atao magaga nefa zany fa efa hatramin'izay izy ny toy iny fa tsotra ihany aloha izy amin'ny akabeany aza matahotra azy ianao dia misaotra betsaka kita amin'ny sakafo fa tena tsara aleo aloha atory fa sao dia mba miverina fitadidiako rehefa taitra eny ary tena mampalahelo avonjy mahatsiaro very tanteraka izy fa zany hoe mahafaly fotsiny aloha dia misy tadidy no momba fa tsy tantarany zanona amin'izy amin'izy aloha fa aleo amin'izao tena mila manao zavatra nampiana azy fa tsy mety izao mihainohaino fotsiny izao ka le dokotera tao tsy misy vokany hatramin'izao fa tsy fiovan'ny fafaritiako moa tao tsy hay be ihany hoe ahoany ataoko hoe makahala ny vonjy ve kanefa ry izy to hitako hoe malahelo ihany indraindray atao miaya zavatra ratsy izany rehefa mijery ny paoziny sy ny fietsiny miaingany ka tsy ho mariny izany eritreritra izany ka santatra fa ino ty malaza saina retsy fa efa ela ny teto akaiky indriteto kanefa dia tsy endriko akorokiko ry fafara koa ne maninaitra fotsiny beko mba lasa saina fotsiny ata amin'ity mahazo amin'ny vonjy ity re za ke aloha dia efa mila ho kivika tokoa aiza ve ka efa ho ray volana mbola tsy misy fiovana ihany kanefa ny dokotera tonga maraina sariva ao mihitsy tao vola verimaina fotsiny mihitsy ny raha ny fahitako azy ka raha ny hevitra aloha dia hoy aho hoe maninona nefa raha toka alefany mitoby any aloha izy antray kosa ry fafara maninona tsy olona dalany izy ka hoe alefany mitoby iny endreko retsy eritreritra fotsiny aho iny fa tsy voatery hoe ho tanterahana nge sady raha inzaka tsy alaiky an'izany mihitsy tena fahafa mihitsy ty fafary tika
ary so dia mba izy ary ny ao ambadiko izao rehetra izao e. ka manahoana ny fijerinao azy dokotera? Za mantsy ane hatreto ka mbola tsy mahita fiovana mihitsy. Tena efa mezaka manao izay mety fa mila fotoana lavakoana iron-jaka fa tsy hoe tonga dia eo e. Manaiky an'izany aho dokotera, kanefa na izany aza tokony mba efa hita misy fiovana kely ihany iziko. Efa 2 volana anie zay e. Aza matahotra ianao hoe tsy maintsy sitrana io. Aza diny ny mivavaka fa na hitsabo toy inona ary sika dia tsy ho sitrana io raha tsy apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra. Ka ela loatra ry dokotera le andraso a. Za mila fiovana zao. Mafy aneny mahazo ahy e. Ary vao mainka tsy zakako ny mahita azy amin'izao toe-batana izao. Mahatsiaro tena ho very tanteraka izy fa tsy misy fantany manodidina azy. Mila raha tsara fotsiny toromarika rehetra moiko azy dia aza diny ny fanafody a. Ary ono ary dokotera. Sao dia tokony anatina profesera mihitsy ary aloha zay e. Zany akory tsy midika hoe tsy hitsabo azy tsony ianao fa mba ampionareo dia miaraka mitsabo azy. Orin-jaka, tsy zavatra grave be ane io e. Mbola vitako io a. Efa 2 volana eo azy zay e. Vola be ne za makany amin'ny profeseur zany e. Sady na profeseur aza dia ny fitsaboana ihany ny fitsaboana. Ka tsy grave ozy ianao teo. Kanefa hatramin'izao izy mbola tsy misy fiovana. Sady raha resaka voly izany indray na andaniko ny fananako aza tsy mampanenina rehefa mahavidy ainy e. Mahafana fo mihitsy ne ngiaran-jaka izany e. Eny e, tsy mametsiny ianao fa olo tianao izy ary tena tsara rehefa mahatsapa an'izany lanjan'ny fitiavana izany. Kanefa ao koa le fitenenana hoe sery vitana namalo avy aminona vatotra koa. Ny angatahako aminao dia ny hoe aleo aloha mita ny traitement hatramin'ny farany. Rehefa manao tombana ka tsy misy vokany dia afaka maka mpitsabo hafa amin'izay nareo. Zay zaniko. Tsy azo atao koa aneny mitsapatsapa fanafody fa aleo aloha tapitra hatramin'ny farany dia rehefa tsy mahomby izay vao manovy e. Eny e, marina aloha ianao e. Miala tsiny fa efa tena mba mahay ihany angia dokotera e. Mahakararirary ny saiko ny mahazo ny vadiko. Azoko tsara ary tsapako ry monsieur Njaka. Tsy mametsiny ianao a. Zay aloha fa andeha e. Raha pitsondray mandalo. Ny fanafody aza dino a. Eny ary dokotera. Ioly, azafady kely anie aky. Fa misy inona? Saika ampiasa siramamy zany kanefa tsy misy tsony ato. Tsy misy tsony ao. Siramamy betsaka aina anie novidiko tato fa dia tena mandany be mihitsy koa tsika tato ato zay a. Ka tsy aleo aloha zany hividy. Tena ilaiko anefa andeha hihinana fanafody ahy e. Ka izaho zao mbola tsy afaka hivoaka any fa mbola mahandro sakafo ako. Sa indray moa zany rehefa hoe andeha hivoaka any? Tsy maninona ka. Kanefa ne efa 14 mihitsy nizaka hoe tsy mahazo mandehandeha mivoaboaka aloha mandra-pahasitrana. So dia hisy anjo andriany ndraika dia asa zay anjo. Kanefa ilay hoe sitrana atao ohatra mbola velako. Efa 2 volana mahery zay. Zao ve aky dia sady tsy mandeha mivoaka tsy manao raharaha. Mba mahazo aina ihany ry tika. Ny aloha tsy zaka ny saiko mihitsy izany hoe mbola mahavita kanefa tsy mikarakara fa dia tolorana fotsiny. Okaka izay ry olo fa mavesatra loatra ka tsy fidinao any iny toy izao e. Oay azafady aky fa ay moa tsy zaka indray izany fitenenako teo izany. Miala tsiny aky a. Mba te hilaza marina fotsiny a. Aleo fa hijery le nandrosika tsy aloha dia andeha hividy izany rehefa avy eo e. Tsy maninona aky fa aleo hoaniko amin'izao a. Tsy zazakely koa ka tsy maintsy hoe siramamy vao hihinana fanafody. Mba miafy koa indraindray e. Lasa aloha tena mba hafa mihitsy ty olo ty ka reny resaka reny koa ve dia mandeha ho azy fa
zavatra efa homanina sotenenina mihitsy. Ty reny siramaminy neny santatra. Eniko daholo izy teo fa za makaretim-po amin'izany. Efa zany mihitsy izy ho ohatr'izay mihitsy fa fara fa tsy tadidinao nga ny teniko. Fa ndry ny antso hoe neny. Mba tiako atsoina amin'izany fotsiny ianao ka sa ve tsy mety? Ka tena tiako be. Faly be ary ako. Ndry tomany re toina kely fotsiny foko ry santatra. Tsy maninona ka. Dia reto koa misy ody ambava fo kely netiko dia masotory misaotra betsaka kia. Zaho rehefa tonga eo dokotera manomboka androany dia aleo any amin'ny efitranonareo no manao fizahana fa tsy ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny intsony. Oay, dia tia koa misy rojo omeko aneny. Dia zao aza esorina mihitsy iny naizanaiza fa eo ambozona neny foana. Mametoky aneny fa tsy analazy. Santatra, fa misy inona kia? Maninona? Tsy misy ninina fa mba te hanolotra fanomezana fotsiny aka. Misaotra betsaka kely santatra. Eny manome toka fa tsy esoriko mihitsy ty. Dia mbola misaotra betsaka ary afaka mba finiko kely vendry. Tsy maninona raha izay no mahafalifaly aneny. Miramira nendrika eringy vonjy mahalalako izany. Mba hainao ninona? Sambatra be fa na tsy mizanaka hoe neny androany. Zany ve? Haye, na za koa ary zany tena henoko faly be mihitsy. Tsy izany any ny herin-jaka fa mbola nomeny an'ity rojo tsara tarehy ity koa dray, ary tena tsara tarehy tokoa izy zany mahafaly any zavatra toy izao fantatro izany fa manana fitokisana aminao izy ary ankasitrahany tsara ny ikambanantsika. Na dia betsaka zarin-jaka ny zavatra mitambesatra sy manindry ahy dia tozary adiniko azy rehefa naheno azy nanonona an'izany eny fa na dia tsy fantatro tsara kory ary izy. Hitanao zany fa eto foana ho azy zay hanome fitiavana sy asambarana anao. Aza matahotra ianao fa tsy ho ela dia ho sitrany. Tena nanomery lehibe ho amin'ny mihitsy iny rin-jaka. Faly ary rehefa sambatra ianao fa ianao ve nefa tsy mba kivy sy kely fanantenana amin'izao mahazo azy ao? Fa nahoana moa ianao miteny an'izany ka? Zao nizaka tsy mba kivikivy zany ary manana fanantenana foana na ho minitra na ho ora na ho andro na ho volana na ho taona koa azy. Tsy haiko na efa fantatro izany toetranao izany taloha fa androany aloha izy ny fantatro dia mbola mampitsiry ny fanantenako koa fa hono tianao ve raha hoentiko hivoaka kely ianao rehefa avy mandray anao dokotera rehefa avy eo? Tsy maninona. Hoentiko any amin'ny toerana faly antsika taloha ianao sao dia mba hanampy anao zany. Ndray tena tiako ka raikitra zany raikitra. Ka nanahoana kokoa ianao zay? Dia tsy misy fivana dokotera. Zany ve? Ny omaly ihany anio mba hampio a dokotera ataovy re izay mety efa manampy anao ane ahy ary aza manafa tsy maintsy ho sitrana ianao ary nga tsy ato mivadanao zay dia mandinona no aty amin'ny efitranonareo no andraisanahy. Mbola lasa nivoaka kely ihany izy fa vetivety ihany mba saika andeha hivoaka kely mantsy izay androany hariva. Fa hivoaka ahoana koa zany? Efa hoe ianao anie tsy tokony hanao vizany ka mba tiaka rivotra dokotera sao mba izay koa no anampy zao no izy rovonjy aleo tsoriko aminao amin'izay ny marina.
iny dokotera tsy ho sitran'izany ianao fa misy zavatra mbola tiako tratrarina sy zavatra ilaiko aminao zany mbola ilaiko hanampiako ny zavatra trandrahako ianao e dokotera tsy azoko ny zavatra tianao tenenina zany fa misy inona ary inona ny tianao atao sy hotratrarinao zavatra lava be zany tsy aro resahako anao eto daholo fa fantatrao izy rehefa kelikely fa zao aloha sika dia mila mialeto manaraka ianao zany tsy naraka anao a dokotera mila oentinao aiza dokotera inona ny ilainao ahy dokotera lazao ahy lazao hoe dokotera manaraka fotsiny ianao tsy anaraka anao ndao e tsy miresahana zany ary etsy aloha zato izy asina ty mela ianao dokotera tsy anaiko tsondrominao zany raha marina zany de ianao zany nidarokaka ny naveriny fitadidiko ka mahatonga am'izao toeran'izao tsy za mivantana ka nanirakolona de maninona nefa tsy tonga de nentinao tamin'iny tamin'izay le voadaroko iny fa mbola nalefanao nody taty amin'njaka ihany ka satria tsy afaka miala tamin'ny asy de tsy afaka nitondra anao any amin'ny toerana tokony isy anao de tsy maintsy nampandrina daholo aloha ny tetika rehetra sanak'an'izany tamin'iny ary ne ianao na hoentiko am'izao de mitovy ihany e mo koa le olona tokony hikarakaranao mbola tsy nisy tamin'ireny fa am'izao izy efa misy fa nahoana no izaka fa nahoana ny tsolikafa satria anao no hitako mahafen'ny fepetra le fepetra ilaiko zany hatramin'izay madinika indrindra ary atsary koa le fanontaniana fa lava loatra ka aosina milay ianao vonjeo milay ianao dokotera tsondrominao vonjeo zao fa ahoana iataonao ty akombony ny vava hitanao ty pleta tanako ty dokotera mangina ho azoko ny tianao atao e tsy mila ambananao an'iny plety iny akory a dia angina tsaro zany efa ela koa ngeny nahatsapahako ny fanelingeny nataony io atato hoe tsy tiako ny fisoparan'ny anjarako mila azy lavitra tsy manelingelina ny telo mianaka mazava aminao zany tena marina samy tsapalely tsy misangy tsy misangy koa ary dokotera afaka manampy ianao fa ny fanarahantsika dia oentinao lavitra tsy ho hitany rehetrarehetra tsony izy ka zao ary sy raha toeto ny laharany finainao aingana dia antsika anao rehefa mila miresaka aminao ve ao ary ty dia andaonareo avoaka ary aleo aty ambadika aty fa tsy mivoaka eo mivaravaram-be anareo fa sao dia misy mahatazana zay misy no tena tsara dia ataovy izay hanadiovana aza matahotra aoka izy ireo tsy ahafantatra fa zany no mitondra azy efa ny antsonjaka mantsy aho teo fa hoe mety tsy afaka andro any ariva aza manao ianao any sisa miandro ny antsonao zany zay zany ianao anie zany no tokony hahitany zava-nisy tato e njaka efa milaza aminao fa tsy nahita nininona teto ary sao dia mba lasa any amin'iny dokotera re izy asa indraindray manko efa ainy hoe tsy ho avy dokotera dia aleona izy mandeha makany fa zazakely ve izy aminao ry oly tsy misy hoe zazakely sy tsy zazakely zany rerinjaka fa mba hieritreritra fotsiny tsy fanaony zao e hatramin'izay narariny izay izy dia nitenenina hoe tsy mivoaboaka ny ivelany any aloha dia nanaiky sy nanaraka foana an'izay teny izay dia maninona no amin'izao fotoana izao va hoe tsy ato izy ka sady zay efa nanao fotoana hoe hivoaka izao arivo izao za no hitondra azy dia mbola inona indraika tena misy zavatra tsy azoko mihitsy aiza santatra aiza ka tsy haiko fa vao tonga teo izy dia nahenony vaovao dia niazakazaka ny akany anefitranony tany dia avy eo lasa nyritona ny voakaniko amin'ity andro efa hariva zaniko zao natao ry oly antsoy santatra dia asaivy mody izy za ndray aloha andeha iodikodina ny ivelany sy any an-dalana rehetrarehetra any sao dia mba ho hitako any ihany vonjy entiko iandrasana ny andro marainy zany fa raha mbola tsy mahita mangirana mandra-parain'ny andro dia hoeny amin'ny polisy avy hatrany aza miandry aho fa hidio avy hatrany ny trano fa miantso aho rehefa tonga ao dia mba mailomailo ihany tsy haintsony mantsy izy ity
ray volana lasa zay nisy ny dariko vonjy dia zaho indray tsy hita popoka hoe lasaiza kanefa olona mbola tsy salama akory. Zay e, lasa ny ianao koa tsy avela moa hoany fa mbola izany ray koa ny mbola hamozana torimaso. Tena lehilahy efa mohaka mihitsy ka. Esy e, fa aizy izay aza mana tena tsondrony zaka efa ny antana tsaky e. Tena dokotera tsy vanina dia tena hitany mpitiavana be loatra ve dia mahavita manao toy izao hoe ary fafaraka tsy nampoziko hoe iray tsy kombakomba amin'ny dokotera mpitsapo masinina fotsiny raha tara kely fotsiny azany nametraka ireo fitaovana miafina nanarahako ny zavatra rehetra antranga dia tsy hisy mangirana ity raha ty tsy ilaza ny polisy mihitsy aloha raha tsy hitako mazava ny fandehany aty e. Ohatray io fanjanona tsy netsika tsony ny famantarana kely hitako amin'ilay rojo anaovany iny. Izany hoe mijanona zany ry zareo. Aleo vonjeny aingany fa tena mandeha aloha ry zareo ka azo lazaina hoe mbola fotoana fohy ihany zay kanefa efa lasa any 20 kilometatra. Aleo ampitomboina ny hafainganam-pandeha. Io tsy vaniny ity. Aleo tapahana fa tsy valiana ka. Aleo koa mba hiasa saina amiko rehefa tsy hiasa saina amin'ny vonjy ihany. Tonga eto kanefa tsy misy ninina fa totoerana mangady ato be no eto. Efa eto akaiko eto ilay famantarana kanefa tsy misy olona akory. Izany hoe mety ho latsaka ve izany ilay rojo? Andrasy hoe tsy lovina tsara eto amin'ny manodidina. Tena tia latsaka ity. Ary nisy korotana teto izany ke ho sanatria ve ka nataony dokoterina reny eny e? Tia misy seringy miaraka amin'ny boatim-panafody. Tia mihitsy ilay nampiasaina nanindromana neny tao anaty caméra de surveillance. Izany hoe mety lefy izany ilay nataony tany an-trano dia nitereny tsondromo mandray teto ny eny dia namaly dia nisaviritaka teto dia tamin'izay nalatsahany ity rojo ity. Dia inona indray re izany no ataoko hoe? Tena misy fiara tamy an'izany. Dia inona re no ataoko hoe? Niaty ny fiara keto amin'ny tazana be eto. Tsy maintsy ho taratry ny jirony io. Sady eto lalana mihitsy. Dia ahoana re izany e? Dia efa miandry izay hidonany eto izanyko. Tsy maintsy hoe izay. Fa aleo aloha tonga dia hiantso ny polisy e. Tsy hay izay ho toy eto na ho sarona na ahoana. Fonjy aiza reny misy anao hoe tena mila ho vaky izany lohako izany tsy hitako izay asiako ny tenako. Tsy hody mihitsy aloha e. Aleo mihodinkodiny ety mandany ny alina sao koa mba hitako ety ihany izy e. Inona reny ao ambadiko izao hoe sanatria ve ka iolo ve? Ohatra ny mahatsikaritra fihetsika hafahafa mantsy tato ato izay. Aleo tonga dia hiverina hody anontany azy.
tonga dia ho vataniko na ho faly izy na ho tezitra fa za ty ahafantatra ny marina. Tena adiniko no nametraka amin'ny fanafody tokony natao amin'ilay kalataly iny. Efa neto ny famasana fotsiny koako. Tena tsy maintsy midina indray izany aloha dia miverina fa tsy mety raha vao tsy misy an'ilay fanafody. Ho tonga sainao io dia hitady lalana andosirana. Sady tsy ho voatanan'izy roa lahiko io raha vao eo fa olona matanjaka be raha vao matsiaro teny eo e. Zary saika sahirana mihitsiko. Aleo izany aloha ahodina ny fiara e. Oay, to lasa niodina le fiara. Aleo hoe arahana fa mety hitondra any amin'ny zavatra tadiaviko iny a. Izany hoe tsy afaka mampiasa jiro fa tonga dia tazana be. Tsy maninona e, aleo fa arahana maizina amin'izao. Io ary fanojanona. Ary tena trano lehibe anie izany e, kanefa tia kodaoda be aty. Aleo koa hijany ety alavidavitra ety aloha e. Na aleo ahodina ety ambadika itsy tamboho itsy ty fiarako ty. Mety ho nanadino zavatra mantsy io matony verin-dalana dia izany hoe mety hiverina vetivety koa io ka ho tazana eto indray a. Tena mino fa ato vonjy e. Ary aleo aloha miandriandry kely izay vao mihetsika fa so ho taratra ny jiro eo. Iny tokoa ary ny endrery santatra fa nivoaka. Tena nanadiny zavatra ho io. Eny fa lasa. Ary aleo mihetsika amin'izay e. Zao aloha manao izay atafidiranao a dia rehefa hitany ao dia mandefa toromarika amin'ny polisy a. Mandra-pahatonga an'izay anefa dia anao izay ho afako mba havototra aingana amin'ny vonjy. Fa ahoana ry olona? Maninona e? Fianao dia tena matory tsy mieritreritra mihitsy a. Efa impiry any miantso vao raisina sy vahaina. Fa ina ary ty tongatonga fofona tsy hay hoe ahoana ty Njaka. Tsy ahitana vahaolana nefa vao miasa raha olana anao teraka izany e. Tokonga izany e. Sao dia mahafantatra zavatra ianao ry olona fa manafina a. Tsory amiko fotsiny mba tsy hakaran'ny atezerako. Njaka. Ahoana? Milamina ihany aloha fa ho tapaka lalan-draha eo ani. Ianao mangano ho tapaka. Inona ny zavatra fantatro ka afeniko anao ka? Efa nanafina zavatra taminao angaza? Asa? Nareo mianaka anie ny olona anatokisako indrindra sy ankonana keliko nahoana no anafina aminareo ahy e. Sady inona moa ny tombontsoako raha anao ratsy amin'ny vonjy a? Mitovy amin'ny manao ratsy aminareo mianaka anie raha manao ratsy aminazy satria hitako tena mifankatia sy mifandray amponga ianareo e. Ka tsy haiko tsony ry olona. Inona e? Ohatra ny nahita ny fihetsika ho hafahafa mantsy tato ato izay. Tsy niova izany re ary Njaka. Niezaka fotsiny amba niala kely satria te amin'ny fotoana bebe koa anareo telo mianaka. Mifindray anao maneno e. Dry. Ary to tapahany e. Si, lehilahy manadala efatry ny tsy haiko nandritry ny herinandro angamba izay iny. Dia tsy misy fanajana mihitsy na andro na alina fa dia miantso foana matsoravina. Efa sy santatra konga tsy azoko e. Tapahany ny antsoko, tsy haiko hoe aiza izy. Misy zavatra tsy mazava mihitsy amin'ny olona ity fa tohatrany mailomailo be izy raha vao mijery an'ilay antso teo a. Sady navadiny tampoka ny resaka. Njaka, variana be ngenao izany e? Aleo fa antsoko re izy e. Fa mbola miandry anao anefa raha misy zavatra tokony ho lazainao ahy e. Mba tsy sinony hoe zany mahafantatra azy voalohany. Njaka, dia tsy mahatoky ahy izany ianao. Hatramin'ny siny vonjy izany dia tsy mahatoky ahy ianao kanefa hatramin'izay dia
Za foana n'olona nitokisanao sy nyzaranao aminahazo anao be dehibe ny zavatra mihelohelo ato an-dohako Rioly aleo aloha iantso ny zanako. Tena mitompo teny fatratra mihitsy ianao ty Ronjaka ka fa inona koa raha nataon'ilay dokotera iny. Zaho tonga dia tsikaritra be mihitsy hoe maily vao nahita an'ilay antsony teo. Matsoavana. Zay fa tafiditra ary tena malalaka be mihitsy ane ty trano ty izany ito zao misy varavarana vy lehibe midy mafy dia mafy iry ary amin'reto fanalahidy marobe reto zao mamohan'io dia ho sanatria ve ao no misy amin'ny vonjy dia raha koa nefa dia ahoana ny atafidiranao andraso itsindray misy varavarana iray sady to mitanila fotsiny izy izany. Aleo aloha hitsaitsaika sady mijery manodidina ihany fa sao dia misy olona. Tena misy olona matory eo amin'ny fandriana io. Ary saron'ny dokotera eo andoha fandriana io. Ao vonjy anie izany io tena izy io satria ireo amban'ireo ny kirarony. Dia ahoana reny ataoko misy olona nifosana be ireo miambina azy. Aleo aloha misaina tsara ka. Ary misy olona tamin'ny manantona aty izany. Izany hoe hitsofoka ato izany raha azoko tsara ary raha izany fiainoko ny famindran'izany dia vehivavy. Aleo fa hitady-hevitra ka. Docteur Serge mandrosoa fa inona koa ty tataitra ty ka inona mbola iverenanao aty ka tsy maintsy mbola mandalo aloha mba hanadio tena fa tsy mety raha tonga dia miletika any fotsiny amin'izao ao angahizaka mbola lasa nivoaka any izy ka ahoana efa eo ampelatanako izy ataovy izay tianao atao fa inona marina aloha no ilanao anazy iny ary aiza misy anareo inona mbola notaninao an'izany mba tiako fantatra sady tsy voatery ho lazaina aminao daholo koa ny marina rehetra miteny anao fotsiny hoe akombony ny vava dia izay mahaiza manidy azy tsara fa raha sanatria misy mivoaka izao resaka izao ka tratra dia tsy afamaina koa ny ianao ka ahoana kosa moa nidirako amin'izany za tsy namono tsy ny sambotra tsy nitondra azy nandositra ko nahoana ndio voatazona amin'izany kosa ohatrany tsy mazavazava rehefa miraitsy kombakomba amin'ny mpanao rasy dia efa meloka tsy tianao an'izao fa voatery dia tsy maintsy ay dokotera ato tonga ato mihitsy fa tsy misy azoko ny zavatra rehetra nitrangana lazainao tamin'ny finday iny ko ka eo ampitantarana mihitsy iny io lenao miditra io ka efa fantatrao tsara izany ka tsy haiko hoe ahoana ny hevitrao ny hevitra ahoana moa ohatra ny mampiahy daholo ny manodidina dokotera izany ve naninona moa izany nolaza tampoka ianao fa tsy ho afaka haka ty indray maly ariva kanefa nandritra n'izay fotoana lava be izay ianao tsy mbola nisy fotoana hoe nanapaka tamin'ny fankanesana taty mihitsy rehefa niantso anao indray nandritra ny alina tontolo tsy nandeha mihitsy ny finday anao kanefa nge raha ny tokony ho izy findayana dokotera izany tokony handeha foana na andro na aliny lamina aloha ianao Ronjaka fantatro tsara ny mahazo anao tsy omeko tsy ny ianao aloha raha mieritreritra zavatra betsaka sy mametraka ahy tena be ahy mihitsy ka fa tsy maninona izany ny antony tsy nafahako maly dia nisy tatatoako tsy salamy izay ihany koa tany mahitsy dia tsy maintsy nandeha tany aloha indrisy fa maty koa ny ilay tatatoako rehefa tonga tany ahy ny asa be ny findaika dia lany ny vatoaratra rehefa tonga taty vao namahana azy indray
ka nahoana nody anao kanefa misy fahoriana ka tsy maintsy mbola nikarakara ny taratasy verana fa tsy azoko atao tonga dia miletika amiko ay izay re no niverenako hoe rehefa narehan'ilay antsinao anefa ka naheno vaovao dia tsy maintsy mandalo aho satria marary teo ambany fanaraha-masoko ny vonjy azafady kely aloha oronjaka ahoany santatra ny ka mbola tsy nahary nisam-baovao koa hoe dia tena miasa mafy mihitsy ireny saiko ka efa nandefa afatra tamiko izy fa eo ampanarahana ny misy any vonjy ony dia aiza hoana izy hita ve zany misy any vonjy ohatra tohatra ny taitaita be ngenao zany doktery vaovao maliny zanyko mbola tsy nilaza mazava izy fa zay fotsiny nilazainy tamiko fa any amin'ny polisy izy no efa manome vaovao misimisy kokoa dia andeha hoany io zao zay fa lasa dia miala tsiny dokotera raha nanafotoana anao ny resako teo feno loatra mantsy ny foko ka ono ahy sao dia tokony hiaraka aminao aloha mba hihaino izay vaovao any amin'ny polisy anyko aleo zarery no andeha fa miantso aho rehefa misy vaovao any mandehana aloha vonjeo ny fianakaviana zay fa mahereza dia mirary fiononina feno aho dokotera tsy maintsy mandeha zao dia zao ary io le amendra mivonjy fa tena maharaka zavatra zany le santatra iny dia tamin'ny fomba hoana nefa mandehana fotsiny aloha dia ilazao vaovao ahy re neny io mivoazaingana fa hiveriny indray ireny dia tsy ho afaka eto sika neny ho nandrekako tena tsy mahatsiaro mihitsy izy ahoana re izany ny ataoko hoe kanefa zao ry androla reny hiveriny io ihany rehefa tsy mahita ninona akory any ambadika any inona reny ataoko hoe raha ho bataiko izy tsy ho lasa lavitra akory izay tsy misy rano amin'ny tavoangy aleo hotondrahako amin'io izy minao fa tsy maintsy atsara io raha lena ny lohany ary misy maratra anie zany amin'ny lohany zany ary ohatra ny ratra voaingana mihitsy izy zany mety hoe le izy tsondrono mangamba dia voadona satria tena mamaly be mihitsy izy avelao sady marary be koa zany lohako zany mangina neny aza mitabataba toy io moa e ndao mitsangana moramora dia andao hiala toaingana fa santatra aisinjaka fa ina nahazo ahy maninona ato fa efa matsiaro ve nenio e matsiaro ve ho mihitsy mbola teo aloha ihany fa matsiaro hony fa maninona fangaza tsy natsiaro santatra efa vita ihany zany le mariazina izy tsy firy androany tena matsiaro eny santatra tatarao akia mbola tena tao anaty ady mafy sika zao ka mila miala ato aloha rehefa tafatsoko sika dia tataraiko daholo ny rehetra andao re mitsangana aingana dia andehitsika fa hifiverina izay le rolaberiny andao ary ka izy any lalana andao fa aty lalana ary mandehana moramora ihany na izany raha fa sao dia isy eny ao tsy maintsy mihoatra eto amin'ity varavarakely ity sika ahoana ny afahako mandeha eo rery santatra andao fa mahita hevitra foana sika e misy zavatra tongo zany ndraso hoe lety fa inona koa raha nataon'le atarabe reny tao hoe
miporesaka ho mivonjy ary tena tafiditra tao mihitsy zany ilay kala santatrindra izany so ihany aloha fa evakaikaka ninao fa tsy ho lasa lavitra ireny mety mbola tsy tafavoaka ny trano akory ary angambako mila mioma ny lara Serge orery neny kely sika dia ho tafavoaka fa maherezy mbola tena marefo sy reraka mafy azany sady marary ny aloha akory santatra maratra mihitsy aza angambany izy zany ao rehefa ho jereko io rehefa lasa lavidavitra kely sika fa zao aloha tsy maintsy anao izay atafavoanato sika tena mbola tsy misy azoko mihitsy zao rehetra zao tsy nisy tsaroko ny zavanitranga ny tadidiko farany zao dia za le variana tao an-trano dia naheno varavarana ny kapokapoka tany ambany dia avy eo rehefa nidina nijery tao aty izay neny aza be resaka be loatra aloha fa andao aingana ka mbola hanana fotoana iresahana foana sika tsy toy ihany aloha ireny ny aina aza metsika mahery fa basy tsara fa ny tia-tanako ity fa izy io ry santatra trarotsika zany fa inona moa ny antony hitazomanao anay inona mba fantatrao moa ny zavatra azo anao inona lela tsy fanina dia ataonao toy izao daholo zany izay maraha rehetra tsabonao entinao anaovana asa maloto ny mampitsabo anao tsy anjaranao no mitsara ary tsy mpanao an'izao aman'olona araky ny lazainao fa mbola vao voalohany zao ary mbola voandrana ihany koa ka tsy anao mihitsy ry santatra no andraratsy anao an'izany kanefa moa efa nanatona ty ihany ianao dia ho avokoa ny anjaranao dia mihevitra ianao fa ho afamaina amin'izao adala reo ry zalahy dia atovy tsara fatsika aoka vonjy averenana misy azy ihany dia afatoro tsara fa sao dia votsitra indray avy ihany mamita nitsindrona indray avy eo efa niverina ny sainy io ry dokotera vendrany tia ary tsy avelako hikasika an'io izany mihitsy ianao ampangino ny vava ary raha ianao no hanimba ny zavatra ataoko rehetra dia tsy mampaninina any eny andetika bala raha eo anatin'ity lobe anao ty alefaso raha masay vonona no fato koa santatra aza miteniteny foana za vonoana raha amono ianao apetrao santatra tsy ho votsitra zany zay eo ampelantanako avietenao santatra miala eto imasonyty olona matymatesanao sy afozanao ain'ity mihitsy no hanapoako ny lohanao ary ataovy mivavaka farany tsia avelao re izy mifona re avelao re izy santatra apetra moramora ampiletanao ry dokotera njaka tsory moramora zanako fa hoany zao efa feny polisy ny manodidina ka tsy afaka no aizatsony ianao vo manao fihetsika hafahafa ianao dia ity fitavy an-trano izy ireo raha niala tao an-trano iny ianao dia narako satria henoko avokoa ny resaka ao sy olo tao an-trano eny ary iny nahatonga nysendoatra ka nanontany ianao tiako raha ny vava anao ny laza fa saingy tsy nisy zany satria tsy mpitandro ny filaminana fa rehefa tonga any amin'ny bron polisy ianao tsy afaka ny andatsony fa tsy maintsy tantarany mariny njaka dada vonjy santatra tsy naninonareo tsy naninona izay fa aza manary dada neny fotsiny no mila jerena kely nohany fa misy ratra kely zavoety daholo ary ny mariny miara-miaino amin'ny polisy eto koa zay fiteniko tsotra sady foka nefa mahalaza ny rehetra zavatra voalohany neny nataoko ity indray mandeha ity fa tsy hoe fa fataoko akory fa nanaovako andrana misy karazana biby ompiko zay ao amiko ao ary biby tsy fahita izy io tsy zany rery zareo fa efa maty moa le vavy fa lano ao ary tiaka taranaka amin'le izy dia izay mba nanaovako an'izao niko natao re zao avery tadidy azy satria ne raha any andro ka vita ny ilana azy dia tsy hamono azy na hitazona azy fa ho averina ny fitadidiny ary tsy avy sy azy tadidy zay rehetra nyseho akory izy tsy halala fa izany no nitazona sy nanao izany rehetra zany taminy saika ampanambadinina ny bibolina zany ny vadiko efa mba nomanina ihany iny fa
tsy naombo re dia zao mivokany mifona re lehilahy tsy vaniny ianao tsy misy ilavana azy milamina aloha ry neny a ary aleo aloha noho indray fa faraoly inona mba filazany ko tsoananambarako nanampy azo lay voka trano fotsiny ngeretsy anatoko izany satria tiako loatra maronjaka zarako nisy amin'ny dokotera mitondra sy nanana nefiny mba ananaviana ny vonjy aminao amin'izany ao mba mitodika amiko koa mino fa marina daholo izany a ireto mantsy ny irona tsara rehetra azoko tao an-trano tamin'ny caméra de surveillance napetrako tao aive nisy an'izany tao efa somary mailo hatrany voalohany ka nanapa-kevitra ny tsy niteny tamin'izana tamin'izy ohatra retsy tamin'ny alalan'iny rojo anaovany neny iny no nasiako fitaovana ahafahana mamantatra izay misy azy izay daholo e ny any teniko dia aleo anjaka ny fahamarinana na dia zao baviko sy nanampy tamin'ny lafiny rehetra renao rily a dia efa namampanao ratsy ihany satria ny raitsy kombakomba tamin'ny dokotera aleo ny lalàna no hanafay anareo santatra mifona akia fantatro fa tsy avy ratsy nataoko ny fifonako kanefa mangataka retsy mba amelanao efa niraisiko toy zanako angenao fotoana mbola tsy haiko namelako anao ary ndao andefa miandry izay valin'ny fitsarana an'ireo zany sisa ka inona moa andao rery dada sy neny a dia tantarao amin'ny atsipiriany aloha nyseho fa tsy tsaroko aleo any an-trano sady hanomana mariazy amin'izay sika sa ahoana nitsapaviana may loatra ilay dokoterinka matin'izay biby biby ry fafarandray diso lalana tanteraka haika izany ka nanantena zavatra be izy nijanona tao iny fa zay koa aloha sambatra manana saza endry sy lalitsaina toandry sa ahoanao njaka malalaka marina ki izany raha tsy izy efa niteraka biby tany ianao aza manany any iny fa iverinao fa moramora ve zany narokoditra mihitsy izy ny tantaran'izany teo natolotra anao nandritry ny herinandro iny tetika tsy naomby dia mpeniny Eva Estelle no lalaovin'ny Daniela ny Ony Saolo Malala Alain ary Gaston mpanadodosa Gaston Andriamanala